Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatrany arava toko klasy toboko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana ho an'ity androany ity dia miainga aty Andampy anatin'ny commune ambanivohitry Befotaka avaratra na Befotaka nord ny fandaharantsika ho an'ny androany ho resantsika misimisy kokoa ny manodidina ny fananahana ny gynécologue no hiaraka amintsika amin'ny fandaharana androany izay resaka amintsika ireo antony mahatonga ny vehivavy hanao ny firaisana ranofo eo amin'ny vadiny inona mety mahatonga an'izay antony izay tranga misy any anatin'ny tokantrano samihafa any izay saingy maro moa izany no menatra miresaka an'izay tranga izay antony indrindra iresan'ny gynécologue ireo antony rehetra ireo ato anatin'ny fiarahantsika amin'ity androany ity aza misaraka aminay indray hatramin'ny farany. Anisan'ireo fototry ny fanambadiana sy ny fitohizan'ny taranaka ny firaisana ranofo eo amin'ny mpivady. Misy nefa ny trangany anaty tokantrano any indraindray misakana ireo tanjon'ny fanambadiana ireo. Tafiditra anatin'izany tsy fahazotony ny vehivavy manao firaisana ranofo amin'ny vadiny noho ny antony samihafa, eo ohatra ny havizanana be loatra sy ny dona ratsaina mety nahazo ilay vehivavy. Anitsika dia resaka fohifohy mikasika ny vehivavy izay tsy mazoto manao firaisana amin'ny vadiny. Misy antony maro mahatonga ny vehivavy tsy mazoto hanao an'izany zavatra izany. Etsy andaniny mety misy ataontsika hoe antony mety visaka aloha izy voalohany indrindra, iny dia iny mandalo ihany vetivety kely fa indray maharitra izy tsy mety miaraka amin'ny vadiny mihitsy. Ny antony dia satria mety manana olana izy any am-piasana, mety manana olana izy eo amin'ny vadiny, mety nisy ataontsika hoe zavatra tsy dia tena nakasitrahany loatra teo amin'ny firaisany na tamin'ny vadiny izany na tamin'ny olona niaraka taminy teo aloha. Ka izany ny miteraka azy ohatran'ny hoe misy takaitra ara-tsaina mihitsy ny tsy mahatonga azy hanana an'izay filana, hanaiky an'izay filana izay. Mety ho antony ara-pahasalamana eo amin'ny vatany ihany koa nefa. Misy mety resaka médical mihitsy koa azy zany mety atonga izany ohatra hoe mety afaka nanao hystérectomie ilay vehivavy izany hoe nanala ny tranonjanany izy dia rehefa avy eo tsy mazoto intsony nisy lasa tsy mazoto intsony amin'izany zavatra izany, na koa mety mitombo ny taona dia efa tonga dia ménopause dia tsy ampy intsony ilay hormone ilay ataontsika hoe manome an'ilay hoe estrogène izay manainga amin'ny vehivavy an'izany fahandrinana sy fitiavana ny anao firaisana izany. Dia inona hoe rehefa ohatra ka tsisy izany le fahafinaretana dia tsy misy koa ilay ataontsika hoe orgasme na iny izy tena tsy misy mihitsy na hoe misy ihany fa ataontsika hoe kelikely ihany ilay izy. Nefa io ilay ataontsika hoe fahafinaretana io izany dia manome ny vehivavy izay ara-dalàna izay mahatsiaro fahafinaretana amin'ny filana, manome azy ataontsika hoe ohatra ny mahatsiaro sambatra ilay vehivavy, mahatsiaro finaritra izy, mahatsiaro fahatanteraka izy ao anatin'ny fiainana.
mahatonga ny fahalaina ny vehivavy hanao firaisana ranofo amin'ny vadiny ihany koa ny fahenoany marary rehefa manao firaisana na ny mety ho fisian'ny ratra. Mety io izy mety marary misy vehivavy hoe isaky ny apiditra nylay filahiny le zany ao amin'ny fivavian'ilay vehivavy dia mahatsiaro marary izy. Maninona ny marary izy totsika hoe mbola etsy amin'ny kilany hoe misy zavatra maratra na sahala amin'izay fa indraindray izy mihitsy no totsika hoe mampinjitra mahatonga an'le hikaingona le ozatra ao amin'ny fivaviany ao oza lasa etereny mafy be dia tsy tafiditra akory aza le vao mieritreritra fotsiny izy hoe hanao an'izay zavatra zay rehefa tsy tafiditra akory ilay filahina zany. Sakana ho an'ny vehivavy ny fiheverany fa zavatra ratsy ny firaisana ranofo. Io zavatra io araka ny lazaintsika teo dia misy tena hoe efa tena ny anatin'ny sainy ihany mihitsy. Fantatra mihitsy misy vehivavy efa lehibe mbola tsy nanao firaisana akory dia efa mahatsiaro hoe tena tsy afaka nanao an'izany satria efa mety nitezaina tamin'ny tany amin'ny mbola fahakelezana izy amin'ny hoe mety fieritreretana an'izany hoe zavatra ratsy, zavatra tsy tsara, mety ny ray aman-dreniny zany olona mpivavaka be dia milaza amin'ny hoe tsy zavatra ny devoly zany, zavatra tsy miaraka amintsika dia rehefa avy eo izy mitohy dia nefa lasa tsy manan-janaka intsony le vehivavy satria tsy afaka manao firaisana. Mety ho vokatry ny fahasarotana ny ainan'ilay vehivavy teo am-piterahana ihany koa nefa mahatonga azy tsy azoty intsony iray amin'ny vadiny. Dia mety hoe vokatry ny afaka nanao rapport ihany izy teo aloha zany fa bevoka izy dia noho ny hiteraka dia nanano sarotra be miteraka, nanano sarotra be narary be tamin'izay dia ina natao nataon'ny dokotera hoe alao asiana épisiotomie kely ty zany hoe andidiana kely ilay fivaviana zany dia amin'izay mora mivoaka le zaza na koa tsy natao an'izany fa tonga dia rovotra fotsiny amin'izao le izy fa mivoaka tamin'ny fomba mahery vaika zany le zaza ao anatiny eo dia izany zavatra zany dia miteraka faharariana marary le vehivavy rehefa ohatra ka hanao firaisana dia tena tsy mazoto mihitsy izy rehefa hanao an'izany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Fototry ny tranga toy izao eo amin'ny vehivavy ny fitsaharan'ny fotoana ahafahany mamokatra atody na ny antsoina hoe menopause sy ny fisin'ireo aretina na toe-batana samihafa eo amin'ilay vehivavy. Fa ny teo koa ny lazaintsika ilay hoe menopause satria misy an'ilay östrogène io le östrogène io fantatsika fa io no manome ny vehivavy an'ilay envie, manome azy an'ilay fitiavana hanao an'ilay firaisana zany. Dia misy koa nefa ny cause endocrinienne hafa dia ohatra hoe ny diabeta, ny
insuffisance hypophysaire. Ny hypophyse zany tsy de tena mandeha amin'ny laoniny loatra dia ny cycle ao anatiny ny ohatra hoe le hypophyse ny an-daniny mihitsy ny resaka FSH, LH ao anatin'ny hypophyse tsy mandeha araka ny tokony ho izy fa mety koa hoe insuffisance surrénalienne le hormone ACTH zay zavatra zay. Eo ankoatr'izay ny fikorontanany ny fomba fisakafoana toy ny anorexia ary ny fihinanana fanafody sasany. Ohatra hoe vehivavy manana anorexia ohatra zany hoe misy vehivavy sasany tena tsy mihinan-kanina memahi dia na rehefa ngotraka mihinan-kanina izy dia lasa lohany daholo le zavatra. Matetika ny tanoranora no tena tratran'izay zavatra zay dia io vehivavy koa tsy te hierika matetika dia atao hoe firaisana fa misy koa ohatra hoe vehivavy mihinana fanafody sasasasany ohatra hoe ny zavatra mikasika ny ati-dohany ny fanafody izay fanafodin'ny ati-dohany tranquille zavatra mampilamina ny saina sahala amin'izany iny zavatra d'accord milamina ny saina fa le ataontsika hoe le fitiavana ny iray ambady tsy mety. Anisan'ireo miteraka tahotra sy fahalaina ny vehivavy hanao firaisana ranofo amin'ny vadiny ihany koa ny tranga efa nahazo azy toy ny fanolanana na herisetra hafa. Fa mety koa vehivavy io nanana olana hoe nisy trauma sexuel zany ohatra hoe nisy nanolana izy na tsy nisy nanolana fotsiny aza fa tena hoe tena nisy tena violence be mihitsy tena hoe na izy herisetra teo amin'ny vatany sy teo amin'ny sainy tamin'ny fahakelezana zany na talohan'ny hanambadiana dia izany zavatra zany dia mitarika azy hoe tsy azo hanao ny firaisany io. Mety ho tompona andraikitra amin'io fahalaina ny vehivavy hanao firaisana ranofo amin'io ihany koa nefa ny vadiny. Tsy tena mahay mpanao an'ilay firaisana loatra ilay vadiny ohatran'ny sahiran-kirana hafahafa dia misy mivady lasa misy fifandraisana tsy dia araka ny tokony izy na koa esakany misy misotro toaka be le ramose le be lehibe moa ny zavatra mitranga rehefa ohatra ka misotro toaka ny lehilahy na le eo amin'ny firaisana aza dia sahirana vavy tsy te heno an'ilay fofon'ilay toaka izy tsy te heno zavatra sahala amin'izany. Ny vehivavy misotro toaka koa matetika dia somary impuissant tsy dia tena mavita manao firaisana loatra izay mihitsy ary io lehilahy io matetika amin'le izy le impuissant dia lasa sarom-piaro be ka izy vao tonga avy amin'ny alehany any izy mamo izy satria izy efa tsy mahavita firaisana dia rehefa avy eo izy tonga eo amin'ny vadiny dia vediny ny valiny fa hoe satria izy tsy mahavita firaisana dia iny dia izy tsy maintsy mitady lehilahy hafa any zany le vadiny fa dia izay zavatra izay nefa mahasosotra an'ilay vehivavy kanay amin'ny fotoana tokony hoe ilamina aza le firaisana dia lasa tsy mazoto hanao an'izay zavatra izay izy tsy manana an'izay fitiavana hanao an'ilay firaisana izay intsony. Inona ary no tokony atao raha miseho izay fahalainany eo amin'ny vehivavy izay? Ilaina alana zany le hoe
zavatra inty izy le fahatsiarovany ity ny vehivavy ity hoe ohatran'ny tsy mety ny ataony. Niresakitsika teo aloha hoe indray olona be finoana loatra ary inty izy amin'izay lavan'izay misy mihitsy olona tena vodim-pinoana mety mpiandry na koa pasteur zay manao firaisana dia manao firaisana dia tonga dia lasa mandalika miandra hoe manotena amin'ny Andriamanitro mifono aminao zay fa inty izy ny zavatra ratsy nataony. Zany hoe le firaisana mihitsy zany mieritrretina hoe ota dia zay zavatra rehetra fa ohatra ka miletika ao anatin'ny saina dia tsy tia hanao firaisana intsony ny vehivavy. Mila lan'ny mpisabo ny tahotra sy ny ahiahin'ilay vehivavy. Efa misy ny antsoina hoe hypnose ahafahana manatanteraka izany amin'izao fotoana izao. Dia anjaran'ny dokotera koa manala an'ilay tahotra ao amin'ny vehivavy hoe ianao amin'izao fotoana izao dia tsy manana an'izany ahiaza intsony, tsy manana an'izany tahotra izany intsony fa afaka manao firaisana amin'ny tena mahay amin'ny tokony izy. Dia zay zavatra zany mety raha ohatra le dokotera mahay mianatra momba ny atao hoe hypnose médicale fa tsy le ataontsika hoe fanaovana spectacle fotsiny dia afaka mampiditra ao anatin'ny sain'le vehivavy tsikelikely izy dia olona salama tomady ary afaka manao firaisana araka ny tokony izy. Na etsy an-daniny misy indray ny contraire an'izay ny psychanalyse misintona an'ilay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny lohan'ilay vehivavy eo amoahany n'izay zavatra rehetrarehetra fantany fa tena mahatonga an'izany zavatra zany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Toy izao no famaritana ny antsoina hoe vaginisme na ny fikaikona ny ozatra rehetra eo amin'ny fivaviny. Vaginisme ny tena hoe tena midy tanteraka ny ozatra rehetra any amin'ilay vehivavy ary io dia miteraka tena hoe disparéunie zany hoe lasa marary dia voatra ka mety hoe marary izy indray eo amin'ny fanatsofoana an'ilay filahina mihitsy ilay eo no tena marary. Rehefa tafiditra indray eo ihany raha tsy hoe iverimberina anga. Fa misy indray koa sasany tena hoe efa tena tafiditra any anatiny ihany zay vao marary. Amin'ny voalohany iny zany ny tezy iny ataontsika hoe mety le eo amin'ny faritra any misy an'ilay hoe contraction tena mety izy le ozatra rehetrarehetra manodidina eo no tena hoe misy marary azy dia tena tsy afaka le vehivavy mahatsiaro tena hoe tena tsy mazoto mihitsy izy fa rehefa tafiditra le izy dia tsy manino. Misy ihany koa ny efa tafiditra ny filahina vao mahatsapa izay maharary izay. Fa lehilahy efa tafiditra ny anatiny ihany ny zavatra amin'ny voalohany zany tafiditra ihany fa rehefa tafiditra any izay vao tena marary amin'izay fotoana izay matetika any anatiny ihany misy zavatra tsy mety ohatra hoe misy endométriose zany
vehivavy tena marary be zany raha dona ny anatiny any. Mety izy mety misy inflammation ao amin'ny col, mety koa aza indray io vehivavy io tena misy hoe diaphragme zay, tena misy cloison tena izy tsy afahana mandeha lavitra iny izy raha ohatra ka teren'le efa tafiditra zany de filahiny teren'le lehilahy hiditra ihany le izy de ny zavatra amin'izay de hoe maika tena marary be satria io zany ilaina alana mihitsy le zavatra sakany io, zany hoe amin'ny lafiny misy mila fandidiana zany de iny izy le vaginisme misika hoe ny zavatra tena mahatonga azy matetika de misy hoe abus sexuel zany misy inceste zany mety zavatra miseho am'izao fotoana zao ny hoe ny rain'le zazavavy mihitsy no tady hanao firaisana aminy na efa manao firaisana aminy mihitsy am'le zazavavy na izy mety ny anadahana na ny olona akaiky azy ao an-trano de afaka maka ny hevitry ny mpitsabo sy ny psikology ihany koa ny vehivavy na ny mpivady mihitsy raha tojo izay olana izay. De tsara foana ny hoe ny fanampian'ny dokotera, fanampian'ny psikology any ilay marary ohatra moa eo amin'ny raha ohatra ka tena mila fandadiana ilay zavatra de iny izy mila mpandidy zany. Raha ohatra moa ka hoe vitan'ny dokotera ihany manana tsabo azy amin'ny alalan'ny fanafody ny zavatra hoe sendra marary eo amin'ny fivavina de ataony. Raha ohatra tsy izay fa hoe tena lasa lalipaka le izy ka any amin'ny sain'ny vehivavy mihitsy misy ilaina tokony amboarina dia ilaina psikology zay zavatra zay. Fa averinay ihany fa ny firaisana akory tsy hoe eloka, firaisana akory tsy hoe zavatra menantsika de tokony ny holavitsika zay zavatra zay. Raha ohatra ka menantsika ny zavatra hoe menantsika zany de eritreretintsika hoe ota de zay amin'ny lafiny anankiray tsy manaja an'izay nanome azy de antsika indray tsika am'izay ka izany tsy mety le hoe hifonana le izy rehefa vita fa rehefa ohatra ka natao hoe miaraka mivadinao ianao de efa izay zany efa iny izy efa zavatra hoe tokony ilain'ny filana tena tokony andeha ho azy eo anatin'ny fiainana. Toy ireto alaonko izay misy amin'ity toerana misy antsika ity ihany koa de iakina ny fitohizan'ny aina izay hoe fahazotoana manao firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady izay. Antony indrindra any tanana antsika vehivavy raha misy ny olana amin'izay resaka fananana izay tsy tokony hamenatra zany. Afaka resana ihany koa any amin'ny mpitsabo samihafa eny amin'ny toeram-pitsaboana raha sendra ny olana toy izay isika. De mifarany eto ihany koa ny fandarantsika tamin'ity androany ity akasitrahana feno nanjoy izany hatramin'ny farany de sady ihany koa ny tanana antsika hiaro ny tontolo iainana azoto amboly ny ala onko toy izao ahafahantsika miaina araka ny tokony hoe sady ihany koa hiakina ny fahasalamantsika amin'ny ankapobeny ihany koa. Veloma indray de ho amin'ny manaraka. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.